أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falintenne manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana fampianarana ny boky masina Al-Qur'an Karim izay atolotra ny Muslim Media Malagasy eto amin'ity Facebook ity. Manaraka an'izany dia tsy mitsarotra antsika midera ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky tsy misy ankanavaka ary ireo nanaraka ny sorodalany mandra-patongavany andro farany. Eto ihany koa antsika dia faly mandray ny ustazintsika Shamsuddin Botralay amin'ity fandaharana ity izay ampianatra antsika sy ampiainaintsika indray ny lesona manaraka izay niraisintsika tamin'ny herin'ny lasa teo. Ka faly zay ustaz mandray anao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam, raha jerevantsika ny lesona izay niraisintsika tamin'ny farany teo dia mahakasika ny ahkamu nun sakina wa tanwin, izany hoe ny nun maskun izay tsy misy harfo sy ny tanwin, ny dammatain, ny fathatain ary ny kasratain. Ary niraisintsika tamin'izay fotoan'izay ustazy ny resaka idhar ary efa nazavazavainao sy nanome ohatra ary namaky ny andian-teny masina maromaro ianao tamin'izay fotoan'izay mahakasika an'izany ahkamu nun sakina wa tanwin, indrindra ny idhar izay nalaintsika farany teo. Fa amin'ity androany ity ustazy manontany satria misy efatra izay voalazonao tamin'izany fotoan'izany ary mba inona ny hukm manaraka izay ho raisintsika amin'ity androany ity. Bismillahi rahmani rahim. Atsika tamlasa nirisika mahakasika ahkamu nun sakina wa tanwin, lalana mamehy ny nun maskun sy ny tanwin. Atsika nirisika hoe misy efitra ny lalana izay mamehy ny nun sakin sy ny tanwin. Voalohany amin'izany al-idhar, faharoa al-idgham, fahatelo al-iqlab, fahaefatra al-ikhfa. Inshallah ta'ala atsika androany aka al-idgham. Araka ny voalazany ustazintsika teo dia ny lalana anankiray izay antsoina hoe al-idgham no ho raisintsika amin'ity androany ity. Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana manao hoe inona ary no atao hoe al-idgham. Azavao aminay izany ustazy mba hahafahanay manaraka tsara sy mahazo tsara an'le antsoina hoe al-idgham. Al-idgham arabakiteny al-idkhal, zavatra anankiroa mifampiditra. Raha famaritina izay napetrany ireo manam-pahalalana mahakasika ny tajwid no jerentsika, huwa ijtima'u harfain, fifanojia ny harf anankiroa, awwaluhuma sakin, voalohany amin'ny ireo harf zany dia sakin maskun, wathani mutaharrik, ny harf faharoa na izy fatha na izy kasra na izy dhamm, bihaythu yasirani harfan wahida, lasa harfu anankiray zany hoe mifampiditra, lasa harfu anankiray mushaddada, misy tashdid io harf io. Raha izay no mahakasika ny famaritana izany antsoina hoe al-idgham zany dia fantarina mipetraka ihany koa hoe firy ary no isan'ireo hurufo tahaka ny tamin'ny lasantsika naka hurufo ny idhar. Fa amin'ity androany ity kosa antsika amin'ireo litera 80 izay voarakitra amin'ny literany arabo, firy amin'izy ireo no isan'ny tafiditra ao anatin'ny idgham sy ny fizarazarany izany. Misa enina ireo hurufny al-idgham. Natamitra ny ireo manampahaizina hoe yarmuluna, mba anamora fitadidiana izany harf izany. Ary ny idgham dia mizara anankiroa. Voalohany amin'izany idgham bi ghunna, ary faharoa idgham bi ghayri ghunna. Ny hurufny idgham bi ghunna dia natamitra ny ireo manampahaizina hoe yuminu, ye, mimu, waw, nun. Ari
حروف إدغام بغير غنة لام سي ري. Arakan'izay litera enina zay natambatry manam-pahaizana mahakasika zany idgham zany dia eto mba hampazava azy bebe kokoa amin'ny mpanaraka antsika sy ireo mpianatra zany boky masina Al-Qur'an Al-Karim dia mba omeo ohatra mivaingana amin'ny famakiana sy ny horofo ho avoakantsika mihitsy zany mba hahafahan'ny olona mora mandrainy zany ary angatantsika amin'ny ustazy no mba hanome antsika an'izany fahalalana izany. Atsika aka exemple ny idgham bighunna ohatra voalohany faman ya'mal nun sakin manaraka anazy ya dia anisan'ny horofny idgham bighunna tsy azontsika atao magnano faman ya'mal mithqala fa mila misy ghunna faman ya'mal. Ohatra faharoa والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط من نون ساكن من أركناز واو دي نسان حروف إدغام بغنة تيازتكتو منان والله من ورائهم فملمس غن من ورائهم محيط. وتفاتيل خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق مما نون ساكن من أركناز ميم دي نسان حروف إدغام بغنة تيازتكتو منان خلق من ماء فملمس غن خلق من ماء دافق. أتسكتي هناك إكزامبل أن إدغام بغنة تمن نون الساكن أتسكجو عكا أمن التنوين وتفولون تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب أبي لهب وتب كسرتين من أركناز واو دي نسان حروف إدغام بغنة ملامس غنة أبي لهب وتب تسكتو أبي لهب وتب. وتفارو في جيدها حبل من مسد حبل من مسد ضمتين من أركناز ميم دي أنيسا حروف إدغام بغنة تسكتو منان حبل من مسد فملامس غنة حبل من مسد. أتسكتي هناك إكزامبل أن إدغام بغنة إدغام إزاي مس غنة فيو إزاي مفوكا فمني أورن فتكزو أكا إكزامبل أن إدغام بغير غنة إدغام إزاي تسمس غنة تسمس فيو إزاي مفوكا أفمني أورن. وتفولون الرآه استغنى الرآه استغنى نون ساكن من أركناز را دي نسان حروف إدغام بغير غنة تيوتسكتو مماك أن رآه استغنى ديس إذن فمكين إذن فالرآه استغنى. وتفاروه لئن لم ينتهي نون ساكن من أركناز لام دي نسان حروف إدغام بغير غنة تيوتسكتو مماك لئن لم ينتهي فلئن لم ينتهي تمس غنة. تسكتونك إكزامبل إدغام بغير غنة تمنون ساكن فتكجوعك أمني تنوين. وتفولون ويل لكل همزة لمزة ويل لكل ضمتين من أركناز لام دي نسان حروف إدغام بغير غنة تسكتو منو غن ويل لكل ديس إذن فويل لكل. وتفاروه فهو في عيشة راضية كسرتين من أركناز را دي نسان حروف إدغام بغير غنة تسكتو منو غن
عيشة راضية. This is an فعيشة راضية. Hitantsika tamin'ny nomeny ostazintsika teo ireo karazana ohatra mivaingana zay ahafahantsika mahalala an'izany idgham bi ghunna sy idgham bi ghairi ghunna izany. Fa amin'ity andro an'ity alohan'ny amararantsika fandarina dia miangavy any ostazintsika mba hamaky andian-teny masina anankiray na verset anankiray zay ahitana an'ireo idgham bi ghunna sy ny idgham bi ghairi ghunna. Dia rehefa avy eo vita ny famakiana dia azavainy tsy moramora izany mba ahafahantsika mahazo azy bebe kokoa inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Tamin'ny verset izay nivakitsika teo dia nahitana idgham bi ghunna sy idgham bi ghairi ghunna. An yadriba nun sakin manaraka anazy ya dia anisan'ny hurufny idgham bi ghunna. Tsy azotsika atao mamaky izy tsy amin'ny ghunna. An yadriba fa mila misy ghunna. An yadriba مثلا ما فتحتين من أركناز ميم دي نيسان حروف إدغام بغنة تسيكتو مماكز مثلا ما فميلا مس غنة مثلا ما من ربهم نون ساكن من أركناز را دي نيسان حروف إدغام بغير غنة تسيكتوما ماكيز مسغن من ربهم فميلتسيس غن من ربهم. Zay no famakina exemple lehibe na mivaingana zay noentiny ostazintsika tamin'iny fampianarana ny idgham tamin'ity andro an'ity. Eto antsika dia misaotra ny ostazintsika tamin'izany fanomezana lesona lehibe mafonja zay noentintsika tamin'ity andro an'ity. Mangataka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba hampiditra an'izany fampianarana zany eo amin'ny mizana ny atsarany amin'ny andro farany, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny fampianarana zay nataontsika tamin'ity andro an'ity mba ahazoan'ny mpino islam zay mpanaraka an'ity fandarana ty tombotsoa, ary miangavy antsika ihany koa sy manentana antsika mba hanaraka hatrany ity fandarana ty no sady antso na ampita an'izany amin'ny olona zay akaikintsika, satria ny olona anankiray zay mampita fahalalana dia azo fahasoavana zany fahalalana zany sy fahasoavana zay olona manatanteraka an'izany fahalalana zany. Ka ty ampamaranina dia isorana ny ostazintsika, isorana ihany koa ianareo mpanaraka, ary isorana ihany koa ireo teknisianina zay mikirakira amin'ity fandarana ty, satria tsy mandry andro aman'alina izy ireo mba ahafahantsika mahazo an'izany ary manjoy hatrany ny fandarantsika eto amin'ity Muslim Media ty. Ny tenanay dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل